Nandritra ny folo andro no voatazana teny amin'ny sampandrarany polisy teny Anosy ny solombavamboaka Saondrarombalala Marie Michel. Voafito tao fianaratsoa voalohany no sady minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Tao aorian'ny fizavana ny trano fonena ny 7 janoary taona 2024 lasa teo. Antony nanaovana izany ho ny mpisolovava ny filazana fa misy vola amina miliara entina anangonam-panjakana no tazominy ity solombavamboaka ity, kanefa tsy nisy profita tao atokantranony hatrany amin'ny kontombolany. Tao anatin'izany anefa dia tsy mbola fantatra mazava ny antony nitazomana ity solombavamboaka ity eo anivon'ny sampandrara Elokabevava BC Anosy. Izay tsy nisian'ny fanadidina natao tamin'ity solombavamboaka ity tao anatin'ny 5 andro faharoa nitazomana azy. Rehefa vita ny fanadidina teo anivon'ny polisy ekonomika tao anatin'ny 5 andro voalohany ho ny mpisolovava azy androany. Rehefa tonga tany moa zany zay niaraka tamin'ny mpisolovava maromaro dia malgré tsara izy, malgré député izy dia nanaiky natao famitorana. Nanomboka tamin'ny 10 alina ny famitorana tamin'ny Romaraina 5 janvier ho vita. Nanomboka teo dia notifiena izy fa garde à vue tao amin'ny police économique. Nijanona natao izy nandritra ny 5 andro 5 alina. Tamin'ny zoma 7 janoary tamin'ny 10 maraina teo angambany dia tonga tao ny police économique ary notifie hoe ianao dia tsy garde à vue tsony fa libre. Satria rehefa tapitra mantsy ny garde à vue dia hoe afaka mandeha le olona. Fa noho ny fanajanay ireo responsable atao amin'ny police pirenena moa zany dia petraka tao amin'ny birao ny police économique zay. Ny andro hoe afaka mandeha ianao madama. Kanefa afaka adiny roa teo dia tonga tao aminay ny police ny brigade criminelle. Rehefa tonga tao police ny brigade criminelle dia milaza fa hoe ity misy taratasy. Ity taratasy ity dia notification na début na garde à vue. Dia vakinay moa zany le izy hoe début na garde à vue ahoana. Izay tsy nahazo convocation izy zahay tsy interpellé fa hoe nahoana loatra ity taratasy ity. Rehefa vakinay moa le taratasy dia hitanay fa hoe tsy manaraka ny code de procédure pénale ary dia tsy nanao sini an'io notification na début na garde à vue izahay tamin'ny 9 janvier. Nanomboka tamin'ny 9 janvier hatramin'izao dia voatazana tao amin'ny brigade criminelle foana madame Saondrarombalala Marie Michel. Nandritra izay andro zay tsy nisy enquête, tsy nisy acte de procédure na iray ara nataony sini le acte de procédure eto hoe début na garde à vue, prorogation na garde à vue fa dia hoe nijarona tao foana izy. Tsy ara-dalàna kosa ny fanenjehana sy ny fitazomana ny solombavamboaka Saondrarombalala Marie Michel fa miendrika fanenjehana politika ho ny filoha-hevitra fa 7 no sady lehibe ny mpanohatra eo anivony antenimieram-pirenena Milavonjy Philobert. Tsy mifanandrify amin'ny fanadihadiana natao mantsy ny mbola hitazomana sy entina hanemelohana azy izay tsy nahitana na inona raha ny fanazavany. Manao antsoava araka izany ity solombavamboaka ity ny mba hisian'ny fitsarana ara-drara mahakasika ny raharaha ka tokony havela malalaka monjy ny trano fonena ny solombavamboaka Saondrarombalala Marie Michel hoy Milavonjy Philobert. Fantatsika zany fa tsy nisy akory fanadihadiana izay natao azy mandritry ny fitazonana azy ao amin'ny brigade criminelle. Dia izay no ilazanay foana fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy sy ny fanenjehana azy.
fa miendrika fanenjehana ara-politika koa dia manao antsoavo izahay mba tsy ho tonga amin'ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny tokony ho izy ny fanapahan-kevitra ho raisy ny fitsarana fa hamela malalaka any honorable Saondary Marala Michel hiverina any amin'ny tokantrano. Marina moa fa niakatra fampanoavana ny tolakandro teo ny solombavamboaka Saondary Malala Marie Michel raha araky ny fampitambavao avy amin'ny mpisolo vavazy androany. Maromaro ny zavatra antragna nandritra ny farany herinandro iny miresaka politika fa ny anomboana azy angamba aloha dia zao vita aloha zany ny fotoam-piasana 10 taona izay faritany lalam-panorenana amin'ny andinin'ny fahavalopolo amin'ny fotoam-piasan'ny antenimieran-dolona. Ny antenimieran-dolona amin'ny endriny teo io zany raha ny tena marina zany dia tapitra omaly. Raha ny tena izy dia hoe tamin'ity 9 volana ity zany janoary ity no feno le 10 taona satria teo zareo no nanomboka ny voro voalohany nandrafitra ny bromaharitra zany ny fidin'ny filoha fa ny kotina zany le hoe 10 taona dia ny 20 volana janoary tany amin'ny 10 taona lasa zay ny voahan'ny fanambarana ofisialy ny amin'ny fahalan'izy ireo moa zany dia mizara anankiroa ny mandrafitra ny mpikambana eo anivon'ny antenimieran-dolona zany zay parlement malagasy dia ny roapatelony dia fidin'ireo mpividy vavety moa zany zay niteraka arazo resabe tamin'izany fotoana zany ny amin'ny hoe tsy feno ny fepetra satria tsy feno tokony misy mpanolotsaim-paritra ny lehiben'ny faritra eo ihany koa ny mpanolotsaina paritany ny lehiben'ny faritany zay voatondro lalam-panorenana isan'ny mandrafitra miampy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna mandrafitra ny atao mpividy vavety mifidy zay olona ny grands électeurs kanefa tsy izay aloha zany ny zava-misy fa dia hoe izy eo no mifidy dia ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna ihany no nandray anjara tao anatin'ny nanatanteraka ny fifidianana zay ny fifidianana an'ireo olona sénateur zany mandrafitra io antenimieran-dolona io. Raha ny farafin'ny farany teo moa zany dia 20 nisany dia ny roapahatelon'ireo zany ny 12 dia ny fidiana amin'ny vantana zay roa isaky ny faritany ary ny enina kosa ny ray apahatelony zany dia ny filohan'ny repoblika no manendry azy ireo araky ny traikefany ny toerana misy azy sy ny sisa io dia ny filohan'ny repoblika zany dia fahefany feno ny manendry ny misafidy sy manendry an'ireo enina mandrafitra an'izany antenimieran-dolona izany zay mahavala ambin'ny folo azy ireo tapitra izy io zany tapitra amin'ny fotoam-piasany dia samy manontany tena ny rehetra zany io moa zany dia mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe ahoana no toyny manohy ny asa mandrarava ny antenimieran-dolona satria raha ny tokony izy efa tokony natao ny fifidianana kanefa moa zany tsy feno ny fepetra ahafahana mandatanteraka ny fifidianana dia miandry ny fifidianana manaraka ny fandrafetana ny antenimieran-dolona raha mbola hisy izany ary eo ihany koa ny amin'ny hoe ahoana no ravana vely izy dia mpiandry rarany io zany hoe ny bromaharitra mazava loatra zany no miandry eo manao ny asa eo manampatonga ny amin'izay fifidianana olona manaraka zany zay mbola tsy fantatra moa no ny fahavitan'ny fikonan-doam-pirenena no hamaritra izany na hoe mbola isy ve io ravitra io sa tsy izy itsony raha isy dia roviana ny fotoana anaovana ny fifidianana manaraka raha ny ranom-baovao zany dia hoe nisy ny fankakefitra zay nataon'ny bromaharitra eo anivon'ny antenimieran-dolona zay nalefany amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nakana ny heviny hoe ahoana ny aminay ity zany hoe mbola hanohy ny asa ve samy mijanona amin'ny asa fa mpiandry raharaha sisa eo dia miandry an'izany koa isika zany tony fiandrasana ny valitenin'ny ACC amin'ny fitsarana an'ireo solombavamboaka misy 10 zay nanaovan'ny bromaharitra fangatahana ny anasorana ny mahasolombavamboaka azy ireo zany na hoe destitution izany dia isy natao hoe vary mangatsika mbola miandry eo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana avokoa lalàna moa zany dia milaza fa dia afaka miasa ny antenimieram-pirenena na dia teo ary ny antenimieran-dolona zany rehetrarehetra zany tao anivon'ny antenimieran-dolona moa zany dia somary natsikakely tao anatin'iny satria dia nisy moa zany ny fanonganana an'ireo mpikambana roa teo anivon'ny antenimieran-dolona zay olona nitendreny zany hoe anatin'ny quota présidentiel dia ny filohany zany dia ny général Richard Valmanana sy ny ministre ny kolotsaina sy ny serasera teo aloha Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ireo zany dia isan'ny nasorana destitué tsy ho sénateur tsy nosoloana moa izy zany hatreto quota présidentiel ny filohan'ny fanavozana ny repoblika dia tsy nanendry zay hosolona satria ny fanendrena zay hosolona ihany koa dia mety midika ihany ao ambadika izany na dia tsy voasoratra za ny amin'ny hoe hanohy ny asany zany ny antenimieran-dolona matoa ny finoana ny 20 eo anivon'ny antenimieran-dolona faharoa ny zavatra natsikaiky ihany koa dia hoe rehefa naongana tamin'ny toerany ka nasorana ny mahasolombavambahoaka azy
andray antena loolona azy ny filohan'izany andriamato généraly Richard Valmanana dia ny zokiolona dia oniviny mpiambana oniviny anteny Merandolona no filovonjomaika zany dia ny loolona Andriamanjary Gendrena Iabankemba ny afatarany maro azy tamin'izany fotoana zany dia niresahana fa hoe vonjomaika ihany izy fa isy fifidianana ho tanterahana mandritra ny fotoam-pivoriana faharoa ny parlement anisan'izany ny anteny Merandolona fa tsy nitanterahana aloha zay fifidianana zay ho filoha mpandimy zany hoe tena filoha voafidy zany ary zany moa nisan'ny antonantona andraisana ny fepetra ny amin'ny hoe tsy feno ny fepetra ahafahana mampiatra ny voalazany lalam-panorenana ny amin'ny fisoloatena izy ano hitantana ny fanjakana zany taorin'ny fitsoahan'ny any Rajoelina satria raha ohatra ka nisy filoha voafidy eo anivon'ny anteny Merandolona dia mazava loatra ny voalazany lalam-panorenana fa izy zany manao ny atao hoe intérim dia atroatran'izany koa ny teo anivon'ny gouvernement zay tsy voariatrika no ny antony hoe satria tokony direction collégiale zany dia voalaza tao satria anankitelo ihany ny mpikambana atao anatin'ny gouvernement zafotomo zany tamin'ny fotoanandro dia nahatonga an'le hoe fanapa-kevitra ndraisin'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana tamin'ny faefatra amby folo ny volana oktobra dia tonga amin'izao atrehantsika izao ataontsika lavalava kely fotsiny fanamariana fa tsara tsy azo lalovana fotsiny ny hoe tapitra tanteraka tompoko lasy tompoko vava ny fepitoampiasan'ny loolona zay mandrafitra ny antemerandolona io zany dia ahoanany amin'eo zany rehetrarehetra zany dia zareo eo Mbouda zany no tompokevitra ny amin'ny antonantony ny antom-pisinina tsy antom-pisiny intsony zany androm-panjakana laharana faharoa raha ny voalazany lalam-panorenana teo zany zay nanaovana fianianana iny toin'izay dia hoe ao anatin'ny fanavozana ny republika tsika dia betsaka ny zavatra nitranga nandritra ny farany herinandro iny ny ataontsika anaovana fanamariana kely fotsiny angamba zany dia zay voalaza teny Antsonjombe tao anatin'ny fandraisam-pitenenana zay nataon'ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany amin'ny hoe manamafy izy fa 4 volana dia ho ajainy zay ny faharetan'izao fitondrana ao anatin'ny fanavozana ny republika izao faharoa nisy ihany koa moa ireo dia samihafa zay fivoahana tany ivelany tany nataon'ny filohan'ny fanavozana ny republika avy any Abu Dhabi izy dia nandeha tatsy Afrika Atsimo dia nisy moa nidinidinika tao zay ny filoha afrikanina tatsimo moa zany amin'izao fotoana izao no mitantana an'ilay ataontsika hoe ny SADC rehefa mitantana ny SADC izy dia mety ho rarany loatra raha misy ny fihaonana tany zany izy iny moa zany tsy dia anaovana karazana hoe porozenitra be ohatran'le fandehanana tany Abu Dhabi ataontsika hoe mety détail zay fa mety manana ny lanjany ihany amin'ny hoe nandeha tany atoerana zany vao malala aloha ny akamaroany teto hoe laza tany Afrika Atsimo ny filohan'ny fanavozana ny republika betsaka ny resaka nandeha tany ny zaraina ofisialy ao anatiny ataontsika hoe fampitam-baovao manao resahana fa mety misy ny atao hoe non dit dia mezaka mamatatra tsikelikely ny andalany eny tsika hoe nisy zavatra tsy nitaterina tamintsika tamin'ny fampitam-baovao nefa mety ho zava-dehibe ho an'ny firenena tao anatin'ny ataontsika hoe fampitam-baovao zany misy le anaovana lalana makany mainty rano misy nikasika ny hoe fanitarana andreo isy mpandraraha amin'ny fifandraisan-davitra hosokafana zany mba tsy isiny ataoko hoe karazana mpimamba na hoe fa dia isy mpandraraha amin'ny opérateur téléphonique vaovao zany mba hiaina tsara le hoe fifaninanana malalaka satria tsika dia ao anatin'le hoe économie libérale zany dia hoe isy ihany koa zany mpandraraha vaovao amin'ny sehatry ny télécommunication zay ho avy eto Madagasikara lafiny hafa zany misy ihany koa amin'ny lafiny fifanarahana amin'ny hoe avy tany ity resaka fikaonan-doha-pirenena ity satria fa mba nanana traikefa tamin'izany koa zareo afrikanina tatsimo rehefa niala tao anatin'ny apartheid mety voaresaka tao zany amin'ny akapobe moa zany reo ataontsika hoe asa zay ho tanterahana raha ny tena izy moa zany ny fitondrana ankehitriny ndatin'ny fanavozana ny republika dia tsy dia afaka mamatotra loatra ny fitondran'ny Madagasikara amin'ny ataontsika hoe mety hoe fifanarahana lehibe satria kotikotin'ny hoe raha intérim hoe régime intérimaire zany dia fampandehanana ny raharaha zay ataontsika hoe ireo famahanana karazana hoe olona fototra
lahara-pahamehana zany zay no tokony ho tanterahana de efa voavariparitra tao amin'ny fiandoandohany zao fitondrany zao reo tepoka enina zany de mikasika fa mahana ny olana jiro fa mahana ny olana ny rano ny fanatsarana ny fanabeazana eo ihany koa ny lafin'ny fahasalamana ny mikasika ny asa ny tanora ny asa amin'ny akapobe ny anisan'izany ny fikarakarana le fikaonandoam-pirenena efa voafaritra eo zany de iny moa zany no nanao hoe ventilena zany zany hoe somary nitsinjaraina azy nandrafetana le atao hoe PGE na ny programme général de l'État ary efa nisy ny tetiandro mazava ho fanao tanterahana zany anatin'ny PMO na amin'ny programme de mise en œuvre zany fanao tanterahana an'ilay PGE de iny zany no karazana tableau de bord iny no jereny hoe eto zany de manahoana de efa mandeha moa zany amin'izao fotoana zao sao dila ilay enimpolo andro de samy mandrefindrefy eo samy mahita maso an'izy eo ireo ministra ao anatin'ny gouvernement zay ministra telopolo sy roapolo reo zany dia efa mandalotry kelikely mandalotry rairay eo anivony aina manjery mpanjakana moa zany ny TVM indrindra zay manao tatitra raha zay ny filazan'lizy amin'ny asa vitan'izy ireo tao anatin'izany roa volana zany raha ohatra jerena amin'ny lafiny araka ny lalàna moa zany de ao anivony anteny miram-pirenena sy ny anteny miaran-doolona ny tena anaovana an'ireny tatitra reny misy fiam-potoana anaovana azy zany voafaritra ny lalàna de misy le hoe question réponse fa nefa moa zany efa dila ny fiam-potoana zay ataontsika hoe fotoam-pivoriana zay tokony nanatanterahana zany ary dila ao anatin'izany keo le enimpolo andro dia eno amin'ny aina manjerim-bahoaka aloha zany no ahafahana manaraka mikasika ny hoe zany ny zava-vita ny département ministériel tsirairay tao anatin'izay fiam-potoana enimpolo andro zay mandritra zany rehetrarehetra zany ihany keo de mandeha ny amin'le hoe zavatra mitranga etsero fanaovatsony amin'le hoe nisy assise politique antanterahana tery amin'ny gymnase na koron-drano na nikanja amin'ny tafina koron-drano de namoaka le hoe accord politique de nisy ny natao tamin'ny zoma teo de be lehibe ny teboka nyresahana tamin'anatin'ny andravana andreo androm-panjakana maro samy hafa de ananganana ny samy manana fomba hiverany azy moa zany etsikilana zany ny andaniny amin'ny mpanao politika de mihevitra ny amin'ny hoe ireo mpanao soni zany de hoe ity ny efitra imbonany maro zay nandray anjara atao anatin'izany eo amin'ny telo amin'ny zato teo zany ny mpanao soni raha nitatitra eno de hoe io zany no arovana mandritra ny fotoana naterahana n'ilay fikaonandoam-pirenena na ny concertation nationale ireo tsy nandray anjara tamin'izany de manana fomba fijery hafa ihany koa ary zay mbola isy ady hevitra satria amin'ny faraka amin'ny roapolo ny volana ity de misy ihany koa ireo apahany zay mitondra hevitra hafa mikasika ny fandehan'ny lafiny politika sy ny fitantanana ny raha-pirenena zay iseho ary ireo de mihevitra ny amin'ny hoe aoka ny politika de any amin'ny fifidianana any amin'ny fifidianana fa tsy tambezo amina seza na fizarana seza ao anatin'ny hoe fifamindamidaminana aminatina accord politika fa aloha miandry mivonona de mandresy lahatra ny fidy rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana de any no fandehany fa tsy anao resaka satria raha miohatra amin'le tenen'ny prime ministre amin'ny fitazonany efatra amin'ny roapolo volana sy ny zavatra voalaza ao anatin'ilay accord politique zay hoe tsy vita ao anatin'ny roa taona io fa ao anatin'ny telo taona zany ty zany hoe raha telo taona resahana ao anatin'ity accord politique ity de any amin'ny fiafaran'ilay mandany zay président lany teo zany amin'ny 2028 any zay vao tapitra zany rehetrarehetra zany mety ho ady hevitra mbola misokatra ary mbola hanasan'izy ireo rehefa natsona ihany moa zany ny mpikambana isan'ireo mpanao sonita ao anatin'izany accord politique natao tamin'ny zoma zany ho avy tamin'ity androany ity mba hanazava misimisy koa ny antonatony satria mety fintina ihany no voaka amin'ny fampahalalam-baovao na amin'ny haino manjery zany na amin'ny angazety zany fa nasana izy ireo tamin'ity anio ty hoe tongava reto mba miresaka sy miady hevitra mikasika zavatra tianareo atao sy ho arovanareo ary soniavinareo anatin'izany accord politique zany fa nangatakandro izy ireo hoe aloha mba hoarinan'ny larpeser brito no miakatra satria tena mbola misy ihany koa ny zavatra mety fanaovana ao anatin'ity roa andro ity de ho iteo ny zareo ny fivoarany dia hoarinan'izay zany zareo no miakatra eto hoasina fankely isotrona rano de aloha miaraka amin'ny piano zany ry tery izy dao ary dokam-barotra eto amin'ny